rehefa misy moa ny andiam-balala tahaka ireny mizara roa mazava tsara ny andraikitra izay sahaniny eo anivon'ny BNGRC ho azy ireo dia ny andraikitra miompana bebe kokoa amin'ny fiatraikan'ny fandalovan'ny andiam-balala ny tena sahanin'izy ireo. Nisy ny fanadidinana atao mahakasika an'izay ka dia hoarahantsika ihany koa. Nisy ny fanamariana izay noety ny avy eo anivon'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC manoloana ny anjara ndraikin'izy ireo rehefa misy ny fandalovan'ny andiam-balala toy izao. Ny raha voaloza voajanahary zany dia tokony hoe misy idiran'ny BNGRC. Fa ny zavatra toy ny marina zany dia raha ny valala manokana zany raha isika dia mizara anankiroa tsara misy ny zavatra tokony hatao. Misy zany le adina teknisiana zany misy ny miofana, misy tompon'andraikitra amin'le ady famonoana an'le valala. Fa ny BNGRC miaraka amin'le ekipa humanitaire indray zany dia ny mety ho vokatry izay fahatongavan'ny valala zay zany no iasahany. Raha isika ohatra hoe raha misy andiam-balala mandalo dia mety misy tanimbary 100 hektara ohatra ho an'ny valala iny. Dia olo fianakaviana firy ny aina tao anatin'izay tompon'izay tanimbary 100 hektara zay. Dia inona zany tokony ataon'ny fianakaviana ohatra eo amin'ny hoe tokony hampianajanaka izy, dia inona tokony hidirana amin'ny fampianarana, tokony hitsabony marary izy rehefa avy eo satria tsy manana an'le fidiram-bola intsony izy noho izay matin'ny valala zay zany ny fambolena dia any amin'le mahaola zany amin'le humanitaire zany no tena hidiran'ny BNGRC. Fotoana iray izao tena ilaina ny centre d'études, de réflexion, de veille et d'orientation an'ny BNGRC. Tsy maintsy misy fanadihadiana zany io rehefa avy eo e. Raha tokony zany dia izay moa zany no ananana an'le centre opérationnel ohatran'ny cerveau atao BNGRC. Raha tokony zany zao dia fotoana zany ohatran'izao zany zao azo ampiasana tsara n'io centre opérationnel io. Satria tonga dia hoe voanginao daholo ny vaovao dia fantatra hoe iza no manao inona ary ambadika ary amin'izao dia fantatra hoe iza daholo ny voakasika le izy dia inona mety fiatraikan'izay amin'le fiainan'le fiarahamoninao. Fotoana mihitsy zany zao zany raha tokony zany ampiasana n'io cerveau-ntsika io. Tokony ho fantatra tsy ho ela araka izany ny vokatry ny fandalovan'ireo andiam-balala ireo.